Efa ndresaka ny mahakasika ny sakafo izay antsika dia totosany alakamisy lasa teo amin'ny distrika Andriamasina ny fampiofanana ireo tatsa amin'ny tsy fanjariana ara-tsakafo nokarakarain'ny Bureau National misana ny tsy fanjarian-tsakafo na ny ONN teo ihany koa ny tranobe ny tatsa ary ny fikambanana Arenaso. Anisan'ny lara-pahamena napetraky ny Bureau National misahana ny tsy fanjariana ara-tsakafo na ny ONN ny fiadiana amin'izay tsy fanjarian-tsakafo izay. Nanentana solotena isam-pokotany teo anivon'ireo distrika valo eto Analamanga ary izy ireo niaraka tamin'ny tranobe ny tantsaha. Ho an'ny distrika Andriamasina dia niarana tamin'ny ONG Arena Manasoa izay notarian'ny filohany Ramanatsoa Christian ny fikarakarana ny fampiofanana. Azo etsika izao zany dia natao fampafatarana ny tantsaha ny fomba fandrahoana sy fihinanana sakafo zany mba hahatonga dia hoe fanjariana ara-sakafo izay. Izy io dia karakarain'ny tranobe ny tantsaha manerana ny distrika valo eto Analamanga. Izy io zany mifantoka dia hoe ny tantsaha mamokatra foana. Na inona misy eto firenena na inona misy eto firenena dia tantsaha mamelona ny firenena foana hatramin'izay. Fa ny tantsaha indray zany dia tsy mahafoy mihinana fa alefa makany an-tsena loatra ny vokatra ataony. Kanefa ao anatin'ireo vokatra ireny tena ahitana ny fomba fandrahoana mba ho ara-pahasalamana. Izay no hoe fampianarana azy tokoa ahandro hanana vatana mavitrika izy ao anatin'izay fa tsy dia le mpividy ano no azo an'izay fa mpamokatra eny. Solotena teo anivon'ny fiarahamonina no fanina tamin'izany ka nizara roa mazava tsara ny fizotrany. Ny tapany voalohany dia nisahana tamin'ny fampianarana ara-teoria ary raha teo amin'ny fampianarana kosa ny tapany faharoa. Naharitra ny tolakandro ny alakamisy teo izany ary natao mba ahafahan'ireo mponina mahay mahandro araka ny filan'ny vatan'olombelona sy ny vokatra misy ao an-toerana.